Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany ilay feony fanantenany tondra tokiazava. Ny asan'ny Patrisia dia irony mpandraraha mpivezivezy irony. Toa na tsy aro irery hatrany i Patrisia isaky ny alina satria matetika no tsy teo ny vadiny. Nanenika azy indrindra ny tahotra ary tsy nahita toro mihitsy Patrisia tao anatin'ilay trano lehibe izay nonenany. Tsapany fa irery izy. Isan'andro dia nameno ny sainy ny tahotra sy ny fitaintainana. Nampahory azy indrindra izany. Indray alina nefa dia nanapa-kevitra Patrisia fa tsy maintsy hitady hevitra mba hialany amin'izany tahotra be da be mangeja azy izany. Dia hoy izy hoe tokony hoe soroko ato an-tsaiko izany tahotra izany, ary zavatra hafa ny tokony ho ataoko mameno ny fisainako. Nieritreritra lalina teo izy ary dia nanapa-kevitra ny hitodika tany amin'Andriamanitra. Indro izy fa nivavaka, nangataka tamin'Andriamanitra mba hanomezany azy tanjona hafa ahafahany manadiny tanteraka ny tahotra sy ny fieritreretany mahirery azy matetika tao anatin'ilay trano goavana be, mba hitodika amin'ny zavatra hafa indray. Taorian'izay tsy niandry ela akory, avy hatrany dia tsapan'ny Patrisia ny famalian'Andriamanitra ny vavaka izay nataony tamin'ny fony tokoa. Tsapany fa raha teo aloha izy nieritreritra sy ny fantoka betsaka teo amin'ny nahirery azy izay niteraka tahotra sy fahakisitinana ho azy, dia niova ny toe-tsainy. Vonona sy nanaiky hiatrika ny toe-javatra miseho izy, ary tsapany ihany koa fa nampitombo ny herin-tsainy manoloana izany zavatra izany Andriamanitra. Fantatry Patrisia nanomboka tamin'izay fa teo akaiky ny mandrakariva Andriamanitra vonona hanampy azy. Nanomboka teo dia nanapa-kevitra ny fantoka tamin'ny teny fampanantenana toy izay voasoratra ao amin'ny Jeremia 7:1-10 i Patrisia. Izao ny voalazan'izany soratra masina izany: fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo o Jehova, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Isika mpiaino ihany koa, raha mahatsiaro irery sy feno tahotra ianao, dia manana fampanantenana betsaka ho anao Andriamanitra. Afaka ny manorina fahatokiana sy fanantenana lehibe ao anatinao ao izy. Eno kelingeny santionan'izany hafatra azo antoka ho anao izany. Lazao amin'izay reraka ampo hoe mahereza, aza matahotra, indro Andriamanitra reo ho avy mitondra famaliana, dia ny famalian'Andriamanitra, eny, izy tokoa no ho avy ka hamonjy anareo. Isaia 5:3-4. Amen. Jacqueline sy Noah. Tompo torotoro izany foko rehefa matsiaro ny sovitanao, satria tsy mendrika ny anaovana sony tenako nefa nitiavinao. Impiry moro didinao tsy nakatoaviko, nataoko tsinotsino nanolaviko, varina nirehaka izao, tontolo izao tsy mba natsiaro ny fisinao. Miezaka ny analao fitranao ao, nanao zatika ny koa
manitro tiaianao fitiavana tsy misy fetra no itiavana oay fitiavana tsy mila tambiny fa fomady eny dena fo hatraminy aina de zay ilay fity ilay fitiavana tompo torotoro izany foko rehefa matsiarony sovitanao satria tsy mendrikany anaovana sony tenako nefa notiavinao impiry mora didinao tsy nakatoaviko nataoko tsinotsino nanolaviko varina nireaky izao tontolo izao tsy manatsiaro ny fisina niezaka ny anala fitranao ao nanao satikianiko indro ny tananao misintona iverina andriamanitro tiaianao fitiavana tsy misy fetra no itiavana oay fitiavana tsy mila tambiny fa fomady eny dena fo hatraminy aina de zay ilay fity ilay fitiavana AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao niezaka ny anala fitranao ao nanao satikianiko indro ny tananao misintona iverina andriamanitro tiaianao fitiavana tsy misy fetra no itiavana oay fitiavana tsy mila tambiny fa fomady eny dena fo hatraminy aina de zay ilay fity ilay fitiavana de zay ilay fity ilay fitiavana de zay ilay fity ilay fitiavana asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana mirahasoa sy fanambinana ho an'ny tokantrano tsirairay manaraka izao fandaharana izao ny ekipa amin'ny feo fanantenana dia manasanao angilatsofina ary ankafy izany fampiarana sisy tantarana soratany Zoanitra andrenesana ho an'ny mpanoratra sy narty ao leso andro le manja fa tsy te atao vela le manjako
Mbola betsaka ny lesiny ny asa miandry atsika io resiny le manja ho any taholy zay nanomboka oviana indray ty dede no miresaka amin'ny omby nga de tsy misy olona iresahana tsony fa efa ela nga Perlinina ny teo tena tsy hitako mihitsy ko ianao variana miresaka amin'le manjako dri ary inona aloha ty omenao azy totsy vilona izany ananambo reo ry Perlinina ananambo e fa nga azo omena ny omby reny tsisy tsony anga vilona sa ka moaka vilona dede de reny no omena ny omby ny vilona tena misy fa ka my dede fa nga everiny Perlinina moramora ny makandreo ananambo reo mitaky fahazotoana fa saingy rehefa tiana tavy ny omby de omena ananambo izy anga mampatavy omby ny ananambo ry dede iny raha tsy zany ve atao ry Perlinina omby miasa ny le manja de mila tohanana tsara ohatra tsika olombelona ihany ry Perlinina de ono ary dede ary raha omby vavy ndray no omena ananambo de ahoana de hitombo lanja izy aloha akoatr'izay ahoana amokatra ronono 7 litatra ka hatramin'ny 10 litatra mihoatra ny mahazatra izy marina hoe de mba omeko ananambo le omby vavina eo raha izany ko eo fa mahasoa azy io sady mahasoa antsika ihany ko zay aloha fa zao kosa ry Perlinina tokotokony eo amin'ny 9 kilao isan'andro eo zany nomeny Perlinina n'le omby zay zany nomenao azy fa atsiravina vitsivitsy akory raha izany anie zany tokony amboly mihitsy mba ho ampy tsara ny ananambo omena andreo biby fiompy zay no namboleko andreo fototra ananambo maromaro reo ry Perlinina tsy ho antsika olombelona ihany fa ho amin'ny biby fiompy sy ny fambolena ihany koa fa nga mety amin'ny fambolena ihany koa ny ananambo sa ve ny sofiko ny lalo-dalovana ry dede tena zay mihitsy ny ranona ananambo nalaina avy tamin'ny raviny atao amin'ny voly de manome herim-panentana mampitombo ny zava-maniry de misy fetraka eny amin'ny fambolena zany izy andramo fa hiakatra 520 isan-jato farafaha-kely ny vokatra ho azy ny Perlinina oarinao tombontsoa be ny fampiasana ranonananambo amin'ny fambolena fa zao ary dede malasa kely ny saiko mifidy volo ve le ranonananambo io aza lefa lavitra ny saina ry Perlinina fa mety amin'ny volo rehetra atao ny ranonananambo fa zao tsy midika zany akory hoe tsy ho karakaraina ny fambolena raha asiana ranonananambo fa tsy hamokatra ny volonareo fa tsy maintsy karakaraina izy na misy ranonananambo azy tena azoko tsara ry dede fa mifaka ny ananambo ry Perlinina no tsy azo ampiasaina satria mahafaty azoko tsara tena azoko ry dede ny raviny moa le anaovana n'le ranonananambo teo zay indrindra fampiarana zany sisy sahoana tena zay mihitsy amboly ananambo avetrany zay aloha zay nitako fa mety ry dede mety ry mpianakavy mambole ananambo fa sady hitondra soa ho an'ny taninao ny fisiny no mitondra fahasalamana ho an'ny ankohonanao ny fihinanana azy raha fitinina ny tombontsoa azo amin'ny ananambo na felomirongo na anamirongo ihany koa isika de zao sady mahasoa ny olombelona izy amin'ireo hery mahavelona izay hoentiny
no afaka manampy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa. Koatr'izay afaka anadiovana rano. Tsy izay ihany anefa fa mety amin'ny fiompiana raha te anatavy ny omby na ny ondry dia omena felomorongo, ary mety ihany koa amin'ny fambolena. Dia noho izany mampirisika anao amboly ananambo, ary ampiasa ny ananambo ahasoa ny ankonana. Atreo indray ary aloha ny androany fa mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Zoanitra Rila samy manohy ny farimbona na totosany fandaharana asa sy tontolo iainana teo, dia mametraka ny veloma finaritra tokoa. AWR Téléphone 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. Miarahabanao anakin-Janahary tsy tenako gn'androany ny namanao hiaja no miaraka aminao eto amin'ny efitrano fivolagna va satseriky azaho mivola hoe anakin-Janahary. Elahy le tena anany vatany ria ndraraha ty andrasoa le anakin-Janahary avao ty anaranao. Ary io mahavy lohatenitsika bevata iny manao hoe famarikitsy ho avy an-trano, satria tsika henany zao fa holy amin'ny babatsika an-danitsy any. La hoatsika fagnirianao ty andeha mory la avy anitsika. Fa ty lohatenitsika androany dia miendrika fanontania ndraiky manao hoe ino ro tokony hatao? Ino ro tokony hatao? Pilato nametraky fanontania io. Ndao moa vakitsika marka toko 7:7 amby. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Pilato namarka nanao tamin'izay hoe ka inona ary ny hataoko amin'ilay taona hoe mpanjakany Jiosy? Hivavaky tseky moa tsika aloha, mialoha ny hanohizatsika koa reakitsika etoa. Jesosy misaotra n'izao fotoa nomenao anay hinany zao. Ampio zahay ahazo soa ty hevitsy safanao. Azahoanay mandramby lesona vaovao ndraiky hanarahanay anao. Misaotra Jesosy. Amen. Eka rolahy, andao moa ho hententsika tseky ty tantarany Pilato. Pilato moa nivola amin'ny marka toko 7:7 amby ao. Pilato io ty tena agnarany Pontio Pilato, ary gn'asany de gouvernoura romana. Gouvernoura zao tsy ino la fa solotegnany romana mifihy ny faritsy Palestine. Zay zany gouvernoura io. Ny faritsy Palestine misy ny Jiosy regny. Sarotsy plasin'ny Pilato io. Asa mpanjakana ambony gouvernoura zao, fe tena sarotsy satria ty fokondry Pilato romany zany. Kanefa mifehy Jiosy olo hafa karazana aminy. Ary asan'io fa nataony liany 26 AD, zany hoe tamin'ny taona 420 jusqu'amin'ny 36 AD na amin'ny taona 430. Io nandritra ny fotoa io zany ny tanjahany maha gouvernoura ny Palestine io azy. Ary haitsika soa ty tantara fa tamin'ny taona 430 na 30 AD de tsy maintsy ny tsaran'i Jesosy Pilato. Laha ohatsika vakitsika baka amin'ny 1:1 le hitatsika soa fa sahira, le tena hoe sahira vatany Pilato nanao fitsara Jesosy io. Jiosy reto lahy mieritseritsy ny hamono hahafaty an Jesosy ankazo fijalia. Kanefa laha magnadikadina an Jesosy avao koa Pilato, tsy misy hadisoandra kelikely. Tserika amizao any Pilato, tsy hainy ty fanapaha-kevitsy tokony ho rambesina.
hanao raha mahafalifaly any jiosy reto ve de ho vonoa Jesosy sa hanameloka any Jesosy kanefa hita Jesosy fa marina tsy misy hadisoandra kelikely lafa tohizatsika avao tantara iny le hitatsika fa tsy raha natahotry Andranahary zao Pilato sezan'igny ro ty raha nanahirana azy voninahitsy igny no ty raha nanahirana azy lafa i am'izay nieritseritsy amy fiarovany plasy ny voninahitsy ny reo nandindiniky am'izay andao ty asany halako Barabasy ao jiolahy mpamonon-daty mpandrava hagnanan'olo iorona lainy ampitinginiko ty asany vahoaka jiosy reo ty halandrozy na Barabasy na Jesosy la nandesy amy vahoaka teo am'izay rozy roe tingino ty asany ze tianareo nagnatena moa Pilato tamin'io fa hitingany i Jesosy ny olo io zany ty moyen mba nieritseretiny Pilato hagnavotany Jesosy kanefa afaky miaro soa ty voninahitsiny afaky miaro soa plasiny igny fe nidiso fagnatena lafa naboky teo Barabasy la naleony olo Barabasy ty nabotsitro ho aindrozy de no fantsihiny Pilato tankazo fijalia vatany Jesosy haitsika tohiny tantara justa hiarovany ty plasiny avao hiarovany ty lazany ty voninahiny avao kanefa fanenegna bevata ro tsy maintsy nandesiny Pilato nandritry ny fiaignany sisa ry namako ka manao manahaky Pilato tsika lafa misy raha sarotsy handrambesa fagnapaha-kevitsy le aleo tegna mangataky Andranahary ahatategna ty fagnapaha-kevitsy soa tokony ho rambesy soa mba tsy hisy negny manahaky ny raha nataony Pilato teo manaonao raha fahatany avao ry namako lafa iha mametraky hanana ny laza ny voninahitsy ny longonao reo agnabo mandilatry Ndranahary le tiarovy mety ho very raha hiabiaby zay aia moa Pilato hinanitsio le maty avao nanakory laza mambonahiny iny le tsy resasy tsika koa zao ro manaitaitsy raha zao hinanitsio moa la mandiniky ria manam-paniria tandeha holy an-tragno miaraka amy babanao miaraka amy Ndranahary handeha an-danitsy any la tsy maintsy mamaly fagnontaniana petsaky Pilato iny avao koa ino ty raha tokony hataonao tiava lahy Andranahary tiava Andranahary ataovy anabo ny fitiavanao raha iabiaby ty fitiavanao Andranahary ary lafa iha magnapa-kevitsy lafa iha manapa-kevitsy ankino aminy ty fanapaha-kevitsy ao ankino aminy ty fiaignanao andeso aminy ty probleminao meteza hanolotsy ny fiaignanao manontolo aminy meteza hatao batisa ho tonga olom-baovao ao aminy ka matahotsy olo zao ka matahotsy asa ho trobo zao ka matahotsy ho trobo voninahitsy zao fa Ndranahary babanao i ro mpamonjy anao i mahalala ty raha hanandesany anao de fiaigna soa paradisa soa hanandesany anao holy aminy any Jesosy hitahy anao soa hahay hitingy any Jesosy avao jusqu'amparany soa hahay hitingy Ndranahary avao jusqu'amparany amen hiaraky vavy tsika Jesosy misaotranao ndray zahay mbo afaky nianatsy an'izay teninao teto zay laha manao safidy zahay Jesosy ndra amy fiaignanay andavanandro indrindra amy fiaignana ara-panahinay ampio zahay hahay hitingy anao jusqu'amparany hahay hitianao agnabo mandilatsy ny raha iaby tononoko vavaky zany amin'ny anarany Jesosy raiky avao misaotra raha io amen Tarika Billy. Anao kaza maditry fanao tiako
kaza magnia fa zao mbo tia na miana lalagna agnintsiagna dalagna fa fahafatesagna avako no tambiny ota fa fahafatesagna avako no tambiny ota anao kaza maditry fanao tiako anao kaza magnia fa zao mbo tia na miagna lalagna anintsiagna dalagna fa fahafatesagna avako no tambiny ota fa fahafatesagna avako no tambiny ota anao karaha tsy tiajery avako famonjena fa jeso nafonia agnidrako amonjy antegna ndragnahary mitianao ndragnahary mitianao kazambela anao ko ambalatiany zao ko tsiariany anao ko ambalatiany zao tsiariany ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ny ity pejy ity awr feony fanantenana anao kaza maditry fanao tiako anao kaza magnia fa zao mbo tia na miagna lalagna anintsiagna dalagna fa fahafatesagna avako no tambiny ota fa fahafatesagna avako no tambiny ota anao karaha tsy tiajery avako famonjena fa jeso nafonia agnidrako amonjy antegna ndragnahary mitianao ndragnahary mitianao kazambela anao ko ambalatiany zao ko tsiariany anao ko ambalatiany zao tsiariany harena ny fahasalamako harena ny fahasalamako tandrovy ny fahasalamana amin'ny kafaliana trano no iarahana aminao indray atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao irariana indrindra mba hanovozanao soa tokoa ny fiarahana amin'ny feon'ny fanantenana ity ampanomboana dia tsy adinontsika ny mivavaka ho an'ireo tratrany tsy fahasalamana
mba hikasihan' Jesosy ny rofo rehetra ka ho sitrana ny tsirairay hivavaka ary sika. Iray masina izay any an-danitro mankasitraka anao izahay ny amin'ireo soa izay nataonao teo amin'ny fiainanay, ny amin'ireo fitahiana maro izay narotsakao. Koa ankehitriny ary Jesosy malalo dia mangataka famelan-keloko avy aminao izahay, ary manandratra vavaka manokana ho an'ireo olona izay manana tsy fahasalamana eo amin'ny taovam-pisefona. Ao ireo mitsabo any amin'ny hopitaly, ao ireo manaraka fitsaboana any an-tokantrano. Tompo malalo sy trano esorany rofo rehetra izay mitarika tsy fahasalamana eo amin'ny vatana. Matoky ary mino izahay fa amaly ny fivavakay ianao arak'izay hitanao fa mahatsara ny fiainanay tsirairay avy. Tonoana ary mivavaka amin'ny anaranao irery ihany. Amen. Ho tonga aminao tokoa ny fahasitranana. Anisan'ny fomba fiaina tena ilaina ela velona sy ahasalama tokoa ny fampiasam-batana. Raha tsy haivina kely dia misy sokady sy telo ny fampiasam-batana. Sa tsy izany? Ny fampiasam-batana tsy maintsy atao dia ireo asa mandraraza fanaontsika tsy maintsy ataontsika ao an-tokantrano efa na eny ivelany ihany koa aza. Dia eo ihany koa ny fampiasam-batana mikendry fahasalamana, ilay antsoina hoe activité physique de loisir, ohatra amin'izany ny dian-tongotra, ary ny fampiasam-batana ilay antsoina hoe sport. Efa noazavain'ny dokotera teto ny mahakasika azy ireo, ny fatra tokony ilain'ny vatana adiny iray isan'andro. Efa nampahafantarina teto ihany koa fa na manao ahoana toerana misy anao dia asaina ianao hampiasa vatana fa tena ilaina ny fahasalamana sy ny fahelana velona tokoa izany. Ny fotoana tsara nimboana ihany koa no mbola tokony ho resahana mahakasika ity fampiasam-batana ity. Eto indrindra ny vahiantsika efa zary tompontrano dia ny dokotera Ivra Velson ankasitrahana sahady ny torohevitra mahasoa ho antsika malagasy. Miarahaba tompoko tonga soa eto amin'ny studiony AWR. Manahoana tompoko? Efa maromaro ihany izay zavatra niresahantsika mahakasika ny fampiasam-batana izay dokotera. Ny faharetan'ny fampiasam-batana mikendry fahasalamana, ireo karazany, ireo tokony atao sy ny tsy maintsy atao. Dia inona ihany koa dokotera ny fihetsika na fampiarana tokony hamafisina mba tena hikendry fahasalamana tokoa ny fampiasam-batana atao fa tsy sanatria ho fotoana verimaina fotsiny. Tsara ny manao anty activité physique ity fampiasana vatana ity maraina. Inona ny antony? Ary maraina ankalamanjana. Inona ny antony io fampiarana io? Zao mantsy le izy. Rehefa amin'ny trano mihiboka ianao manao fanatanjahantena, mihidy reny toerany reny. Zany hoe tsisy rivotra firy mifemezivezy. Dia izay zavatra iray tsy dia tsara loatra, fa ny tena fampiarana ilayntsika dia manao ditongotra any ankalamanjana, ary ny tena tsara sady misy fiakarana misy fidinana. Sady misy fiakarana misy fidinana. Rehefa miakatra dia ireo gropina muskle, zareo ireo antokona nofo atao hoe intrinsèque no miasa. Fa rehefa midina le antokona nofo groupe de muscle extrinsèque indray no miasa. Zany hoe na miakatra na midina dia tokony hiasa daholo ny nofo rehetrarehetra eo am'vatantsika. Ka tsy hoe lalana marindrano mahitsy tsy misy fiakarana tsy fidinana, fa ny tena tsara sady misy fiakarana misy fidinana.
de raha ohatra moa vitatsika tsara le izy a misy olona zao nanao fanandramana de nyteny tamiko izy tena mety dokotera le zavatra resanao de ny anao izy eo amy totobatony ambondrina any manao zany hoe miakatra ry ambony indrindra aloha de aveo midina ry ambany indrindra de miakatra ambony indrindra de midina de mandany eo amin'ny adiny ray sasany a zay vao mody izy moa ny tranony eo akaikiny eo dia tena tsara mihitsy zany vao maraina iny mba tsaratsara ny rivotra mbola tsy betsaka ny tômobila mandeha donc tsy feno setroka aloha de amin'iny anao miaka midina mitotobatiny ambondriny iny a de misy fiakarana misy fidinana zany hoe be de be mantsy ny olona mieritreritra rehefa midina de hoe tsisy dikany fa misy groupena muscle miasa rehefa midina ary misy groupena muscle miasa rehefa miakatra ka ny muscle rehetrarehetra ny nofo rehetrarehetra zany de tokony ampiasaina daholy ary zay ny antony nanomezan'Andriamanitra azy atsika tsirairay avy ya tena tsara ho fantatra tokoa zay ary akoatran'izay ve dokotera mbola misy fampiarana mahasoa azo resahana ampiaino atsika ihany koa ya de ny fampiarana manaraka ny tsara ihany koa dia ny tsy mihinan-kanina mandritra ny fampiasam-batana misy mantsy ny olona sady mandeha izy mihinana ka rehefa manao an'ity fampiasam-batana mba hahatonga atsika ho 100 taona aty isika dia tsy tsara mihinan-kanina fa rehefa manao fampiasam-batana dia manao fampiasana vatana ary tsy mahazo mijanona hoe mavita kely 1 kilometra andraso hoe mijanona kely de telefona de eo tsy mijanona tena tsy mety le mijanona satria zao rehefa mampiasa an'le vatana isika 20 minitra voalohany a tsy misy tombotsoa azonao fa manomboka eo amin'ny 20 minitra manaraka aorinan'le 20 minitra zay vao mamokatra an'ireo hormone de loisir am'izay ny vatatsika zay ny mahatonga anany teny hoe exercice physique de loisir manomboka mamokatra an'le hormone de loisir am'izay ny vatatsika de raha mijery zao tsika reny mpanao fanatanjahanteny le sportif reny a tsy maintsy manao entraînement aloha izy zaka mbola tsy nandinika an'ity zavatra ity a mahita ny misy an'le mpitaingina bisikileta amerikana teo Armstrong de adiny ray alohan'ny fifananana izy a manao entraînement de zaza mieritreritra tsy reraka alohan'ny fotoana ve le rangaty manao entraînement adiny ray tena mivoy mafy mihitsy zany kay misy fanalahidy ao misy secret zany ao rehefa mahavita an'le 20 minitra tsika de eo zay vao mivokatra le hormone rehetrarehetra izay hitondra tombotsoa atsika am'le fahasalamana de zay mahatonga ny hoe aza tapahana mihitsy io le adiny ray na adiny ray sasany izay anaovanao fampiasantena aza tapahana mihitsy io isan'andro de mety hitentsika tena zavadozy ty zavatra teneninao dokotera tarane zany ny dirana ny ampiasana raha zany de zao raha mahavita 40 minitra ary anao maraina zany hoe 20 minitra voalohany lay atao hoe tsisy vokatra fa le 20 minitra faharoa misy vokatra 40 minitra zany maraina de manaova koa 40 minitra ny atoandro ataontsika hoe amy ray na amy 12 ary ny tsara lay avy misakafo mandeha atoandro zany io a tsy tsara mihitsy a rehefa avy ninan-kanina voky be iny a de mipetrapetraka maka aina ono tena tsy tsara zany ndana mandeha tongotra fa io a de hitondra fahasalamana be ho anao eny tompoko efa nasiany dokotera resaka kely ihany tany aloha tao amin'ny resaka torimaso ny hoe tsy tokony hanao fampiasam-batana amin'ny ariva ahoana dokotera mahakasika an'izay tsara zavaina bebe kokoa raha azo atao tsy tsara ny manao activité physique zany hoe fampiasana vatana amin'ny alina amin'ny ariva zany hoe aorinana amin'ny 4 ariva 4 tolakandro tsy tsara satria inona ny antony ohatra to hoe mandeha bisikileta tsika na manao azakazaka kely tsika na mandeha tongotra tsika dia mihamafana ny vatana ary rehefa miakatra ny hafanany vatana izay hafanany vatana zay a mety adiny enina orinan'izay zay vao angatsika ny vatanao kanefa araka ny resantsika taria amin'ny fandarana teo aloha mila mangatsika ny vatatsika alohany atoriana
mila mangatsiaka de manimba ny toromaso ndray a ilay fanaovana fampiasam-batana ariva loatra ka ny tena tsara dia ny maraina ary any ankalamanjana amin'ny toerana misy rivotra tsara tsy mihinan-kanina mandritra an'io mahazo misotro rano ny rano dia azo sotroana zany hoe mitondra rano eny ianao manao gorge kely isaky ny ataontsika hoe 1 kilometatra gorge kely ohatran'izay tsara be mihitsy zay ary ny fampiarana de ity alohany anaovanao an'le diatongotra zany a na alohany anaovanao an'le bisikleta na alohany anaovanao an'le lomano a na anaovanao an'le azakazaka kely a manao ny atao hoe exercice de souplesse zany hoe atao zay mahasopla ny vatana rehetrarehetra miondrika iezaka tsy aforotra ny lohalika mieza maka zavatra ry amin'ny tany ary de miondrika zany hoe ny souplesse na ty amin'ny épaule na ry amin'ny loha misy olona sasany efa tsy afaka miodina tsony ny loha satria efa mienjana ilay nofo de zay exercice na souplesse zay mahavita exercice na souplesse eo amin'ny 10 minitra tsika zay vao mandeha tongotra de faranana amin'ny exercice souplesse ihany koa le izy zay zany a ny fomba fampiarana anyity fampiasana vatana ity zava-dehibe tokoa zay rehetra nyresahana teto zay alohan'ny amezan'ny dokotera ny laharana ahafahana mifandray amin'ny dokotera satria fantatra fa mety misy ireo maniry fanazavana fanampiny inona re no afatra azon'ny dokotera atolotra amin'ny mpiaino atsika ny tena zava-dehibe dia ny anomboatsika ary ny andraisantsika ny tanana ny fahasalamantsika aza petraka amin'ny fanafody ny fahasalamana aza petraka any amin'ny dokotera ny fahasalamanao fa ianao mihitsy no mandray an-tanana ny fahasalamanao ary izay no zava-dehibe amin'ity fandaharana zay ataontsika ity ny tsirairay dia tompona andraikitra amin'ny fahasalamana fa tsy hoe rehefa marary ianao tsisy fanafody ve ao hoaniny tsisy dokotera ve hitsabo hoe zava-do zany tsika malagasy dia manana arena ngezabe le tao hoe aleo misoroka toy zay mitsabo alao soroana le aretina fa manahirana ane le mitsabo an'le aretina rehefa tonga manahirana mitsabo anazy rehefa tonga ka alao soroatsika ka fomba nakiray soroana ny aretina ninina ny aretina zay mety ahazo dia ity fanatanjahantena ity misy karazany maromaro izy io a araka ny toe-batanao indrindrandrindra fa ny anankiroa voalohany le sokajy roa voalohany de fa ampy tena omeko atsika rehetra mihitsy ampy atody ianao 100 taona io le sokajy fahatelo le hoe sport iny moa zany a de anjarany tsirairay avy ndray iny hoe za akoatran'le sokajy faharoa de za koa mbola anao an'le sokajy fahatelo a bon iny a tsy de anjaranao ndray zay fa ny tiako tenenina fotsiny tsara ny sport le activité sportive tsara mihitsy ny activité sportive ary rehefa hoe folaka zany hoe efa manana fahazarana am'le izy ianao a tsara mihitsy ny activité sportive fa raha ohatra ianao tsy hanao sport fa le activité physique sokajy anankiroa voalohany le ny tany saiko dia azo antoka nefa ny atody 100 taona za aloha zany a dia manao an'ity fandaharana ty a tsy amin'ity radio AWR ty ihany fa be debe reo aino manjery a anaovako an'izao fandaharana izao a de be debe tokoa ny olona miantso tena tsy tambosaina ny olona miantso ary fifaliana ho amanokana mihitsy manao an'izao asa zao satria tiako mba ho feno 100 taona mahery ny malagasy rehetra ary salamatsara ka ny laharana aloha zany a dia 034 39 415 28 034 39 415 28 na 033 12 261 77 033 12 261 77 ho an'ireo zay manana aretina manokana dia araka ny teneniko teto ombiena izao fomba fiainana ara-pahasalamana zao dia ahafahana mitsabo aretina be debe
na misy tension anao na misy diabeta anao misy cancer anao manao polyartrite anao manao lupus anao misy tuberculose voany covid sinsisa azo atao tsara ny mitsabo tsy misy fanafody. Mankasitraka indrindra dokotera. Antenaina fa nitondra soanao ny fiainona ny fandaharana kanefa ny tena atateran'izany eo amin'ny vatanao dia ny fampiarana azy mihitsy fa tsy atao fahalalana an-tsaina fotsiny ihany. Hoy dokotera hoe atomboianio ny fandraisana ny tanana ny fahasalamanao. Isaorana indrindra dokotera Ivra Velson ny zara-mahasoa amintsika malagasy. Isaorana ihany koa ianao manjoy hatrany ny AWR. Zoanitra sy Irilano ny farimbona na totosa ny fandaharana renan'ny fahasalamako. Ny teny voasoratra ao amin'ny soratra masina voalaza ny Deutéronomie 1:30 no atolotra anao ifanaovana mandrapitafa manao hoe mahereza sy matanja aza matahotra na manahy azy fa Jehovah Andriamanitra ao ny miara mandeha aminao tsy andao anao na afoy anao izy. Ho tanteraka amintsika tokoa ny izany tenin'Andriamanitra izany. Antoko-pihira ny omby farany.
radio awr lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista Maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Iarabanao amin'ny anaran'i Jesosy, ny namanao Risara Ndrenjatovo, mpiara-mianatra ny soratra masina aminao. Lohatenin'ny leson'androany dia ny hoe ny hevitry ny hazo fijaliana. Hovakintsika ny Koritianina voalohany, toko voalohany, ny 9:20 ka hatramin'ny 4:20. Koritianina voalohany, toko voalohany, ny 9:20 ka hatramin'ny 4:20. Somary lavalava fa manana faretana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny teniny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay hovonjena. Fa voasoratra hoe, ho foanako ny fahendren'ny hendry ary ho laviko ny fahalalany mahalala. Aiza ny hendry? Aiza ny mpanora-dalàna? Aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao? Tsy nampidin'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendreny izao tontolo izao? Fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy natonga izao tontolo izao alalan'Andriamanitra, ka dia ny fahadalan'ny fitorian-teny no sitrak'Andriamanitra hamonjeny izay mino. Fa ny jiosy mila famantarana ary ny jentilisa mitady fahendrena. Fa izahay kosa mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana, dia fahatafitohinana amin'ny jiosy ary fahadalana amin'ny jentilisa. Fa amin'izay voantsy kosa, na jiosy na jentilisa dia i Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Inona moa izany no lazain'i Paoly mikasika ny hazo fijaliana eo? Ary ahoana no ampifanoherany an'izany amin'ny fahendreny izao tontolo izao? Nahoana ny zava-dehibe tokoa ny afatry ny hazo fijaliana? Eny fa na dia amin'izao fotoana izao aza, rehefa manjaka amin'ny fahendreny izao tontolo izao ny fitiavan-karena, ny fiheverana fa ny zava-misy rehetra dia tsy inona fa aranofo, izay midika fa tsy misy Andriamanitra na ny fisian'ny hery ambonin'ny olombelona. Ny hazo fijalian'i Kristy no ivon'ny tantaran'ny famonjena, na ny mandrakizay aza dia tsy ampy andrefesana ny alalin'io fitiavana io. Dia io fitiavana nasehon'i Kristy teo Kalvario. Teo no ny fanatrehan'ny fitiavan'i Kristy tsy mety lany sy ny fitiavantenan'ny Satana tsy misy fetra. Raha nanolotra ny ainy tamin'ny mpanetretena ho vidim-panavotana ho an'ny taranak'olombelona i Kristy, dia nosaronan'ny Satana fahoriana sy fijaliana izy. Tsy maty tamin'ny fahafatesana tahaka izay tsy maintsy hatrenin'olombelona rehetra i Kristy. Ny fahafatesana faharoa mihitsy no natreny, mba tsy handalo amin'izany izay rehetra manaiky azy. Misy lafiny manandanja maromaro tokony ho tsarovantsika momba ny hevitry ny hazo fijaliana. Reto izy, manisitsika. Voalohany, ny hazo fijaliana no fanambarana faratampo ny fahamarinan'Andriamanitra momban'ny fahotana. Faharoa, ny hazo fijaliana no fanehoana faratampo ny fitiavan'Andriamanitra ny mpanota. Zao manko mivoalaza ny Romanina 5:9. Romanina 5:9. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy. Fahatelo, ny hazo fijaliana no loharano kely lehibe anapana ny fatoran'ny fahotana. Satria amin'ny alalan'ny hazo fijaliana irery ihany no anafana antsika amin'ny ota. Dia avy eo sika tonga mpanompon'Andriamanitra. Manarak'izay mamokatra ho amin'ny famasinana. Ny vokatr'izay farandrindra dia fiainana mandrakizay. Faefatra, ny hazo fijaliana no hany fanantenana ho antsika ny amin'ny fiainana mandrakizay. Ary ny fadimy farany dia izao, ny hazo fijaliana no hany fanefitra isoroana ny fikomiana amin'ny hoavy. Asa raha azonao an-tsaina ny dikan'izany, fa ny voavitra rehetra rehefa mieritreritra ny hazo fijalian'i Kristy le ny aretany teto ambony tany dia tsy te hanota intsony, fa hampiseho fa tena tiany io Jesosy nanolotra ny tenany io.
tsy hanota intsony a nolombovonjy am'izay fotoan'izay tsy misy am'ireo fahamarinana lehibe momba ny azo fijarianareo a ho hita amin'ny fahendren'izao tontolo izao mifanohitra am'izany aza talosy am'izao fotoan'izao a ny fitoriana ny filazantsara ny amin'ny hazo fijaliana de fahadalàna ho an'ny fahendren'izao tontolo izao de ny fahendren'izao tontolo izao zay tsy miaika akory ny fahamarinana tena izy inona le fahamarinana tena izy ny fisiany mpamorona zay nanaiky hidina olombelona ho faty teo amin'ny azo fijaliana isolo ny olombelona mpanota ary hanome azy ireo ny fiainana mandrakizay tsy ekeny fahendren'izao tontolo izao zany hadalàna izany a amin'ny fahendren'izao tontolo izao ianao ve ny mpamorona izao tontolo izao de ianao ndray mihidina iosombovoka ho faty eo ambony azo fijaliana isolo ny mpanota zay ianao ny nanasoa azy kanefa ianao ndray no tsiratsiray no esony teo amin'ny azo fijaliana de tokony anaika an'izany ve ianao tsy manaika an'izany a ny fahendren'izao tontolo izao ny teny grika zay ilazana ny teny hoe hadalàna de mifandray amin'ny teny anglisy moron na adala zany hoe ny fitoriana ny filazantsara eo amin'ny azo fijaliana zany de moron araka ny fahendren'izao tontolo izao tsy afaka ny hafantatra an' Jesosy na ny famonjena zay atolony antsika tamin'ny alalan'ny fahafatesana ho fisoloana teo amin'ny azo fijaliana ny fahendren'izao tontolo izao tsy fantatra ny fahendren'izao tontolo izao zany zay mahatonga ny apôstôly miteny hoe fahadalàna am'izao tontolo izao zany ry mpiaino malala miara-mianatra ny soratra masina amiko tady dio fa nanaiky an'izany Jesosy ho faty teo ambony azo fijaliana ho avitra ho asy ho anao inona no asetrintsika inona no mba ho avalintsika azy tiantsika loatra zany Jesosy zany koa manasanao izy atolory azy ny fonao atolory azy ny fiainanao ankehitriny no avy ary rehefa manao an'izany ianao a de ho atolony ianao a ny fiainana mandrakizay azo antoka zany fa io Andriamanitra io tsy mandainga tena tsy mandainga io Andriamanitra io fa nirariny aminao fotsiny ny angatany aminao fotsiny de zao ekeo ilay sorona ny aretany teo ambony azo fijaliana raisy ho anao ny famonjena atolony ho anao ifarana sady a ny fotoana ny arantsika androany manasanao amin'ny andro manaraka indray a ny namanao ry Sara Andrianjatovo mpiara-mianatra ny soratra masina aminao mandra-peona tompoko Adventist World Radio, the voice of hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany awr.org na feofanantenana.org